avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltranao ny vaovao. Eo anatrehany ny rotorotom-piainana andavanandro, ilaina ny fandrindrana ny fotoana tokana ho an'ny ankohonana sy ny asa hoy ireo renim-pianakaviana, ny fotoana natokana ho an'ny ankizy, ny vady sy ny fotoana hafa. Nitaraina ireo mponina teny Ankenieny, komina Ambohimanga Rova, manoloana ny voka-dratsy ny fanotofana tanimbary, manakaiky ny tanànan'izy ireo noho ny fanamboarana ilay autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Faritra mena amin'ny ady amin'ny Aromotana, ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo distrika nahitana soratra aretina ny tao amin'ny distrika ny Faratsio sy ny distrika ny Antsirabe faharoa. Ny maraisaky iraisam-pirenena lasibatra ny daraka bomba tsy misy farany ataon'ny tafika anabakabaka Israeliana ao amin'ny bande de Gaza ny zaza sy ny ankizy ary ireo vehivavy. Androany 2020 no indray namony eny izay nahitana vehivavy bevoka. Ny antsipiriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Alahady fa 2020 ny volana May taona 2020 sy 2020 ny fotoana ny fahampahalalam-baovao. Eto amin'ny Cool TV amin'ny ity ariva ity asanay ampananjanenao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Ety am-piandohana dia miarahaba ireo reny rehetra nahatratra ny androany ankalazana ny fetin'ny reny. Ifantoka betsaka amin'izay no hanomboantsika ny fahampahalalam-baovao amin'ny ity ariva ity. Eo anatrehany rotorotom-piainana andavanandro, ilaina ny fandrindrana ny fotoana hatokana ho an'ny ankohonana sy ny asa hoy ireo renim-pianakaviana amin'ny ankapobeny isaky ny faran'ny herinandro no iarahana amin'ny azanaka fa manampy betsaka amin'ny fitazanana ny zaza ihany koa ny vady hoy ny fanazavana. Eloa Gabainy mitondra ny antsibrieny mahakasika izay. Raha ny fandrian'ny zanaka dia eo anilan'ny reny mandrakariva. Ny reny koa tsy mahafoy sy mahasaraka ny zanany fa tsy afa-manoatra eo anatrehany asa amandraharaha. Ho an'ny renim-pianakaviana manampahaizana momba ny informatika, voafetra ny fotoana iarahany amin'ny zanany na izany azy harindra araka izay tratra. Mahasaritra an'ilay izy amin'ny renim-pianakaviana ianao tsy afaka ho eo foana. Par rapport amin'ilay olona mijanona any an-trano moa zany manana opportunité zareo hitaiza tsara an'ilay zaza, hanome fitiavana anazy à n'importe quel moment sy n'importe où. Fa ho anay reny izay sady miasa no mitaiza an'izay zaza izay dia somary misy fahasarotana kely satria maraina ianao mandeha miasa tsy ahitany zanakao, ny hariva ianao miverina somary efa matory izy nefa n'izay zavatra izay ao anatin'ny fiainana mila hoe manao choix ianao sy mandanjalanja n'izay choix anao izay hoe sady miasa mba hanome avenir meilleur ho an'ny zanakao. Io moa zany ny amin'ny tokantrano tsy hoe ny reny ihany fa mifanampy amin'ilay raim-pianakaviana, zany hoe ilay fandrindrana an'ilay izy miaraka amin'ilay raim-pianakaviana no mametraka an'ilay hoe iza no miandraikitra ny inona. Ho an'ireny mpanao gazety indray manokana ny farany herinandro mba hiarahana amin'ny vady aman-janaka. Na izany misy fotoana koa mahazo antsy tampoka amin'iny ampaham-potoana hiarahana amin'ny ankohonana iny. Isan'ny atoako raingezabe ny fananana vady izay manampy anahy dia fandrindrana amin'ny ankapobeny zany hoe ianona manao an'izao dia ianona manao an'izao ahoana ny atongavana amin'izao lera izao. Dia eo ihany koa ny resaka fitaterana satria tena misy imprévu be dia be mihitsy satria araka ny fiteny hoe atson'andro dia atson'alina dia alina, dia rehefa misy imprévu ohatr'ireny zany dia tsy maintsy hoe ny fandamina ihany ny ao an-trano hoe mba aterina kely aloha ary amin'ny point ohatr'izao na amin'ny fitora alina io indraindray amin'ny sivora alina sy ohatr'izany. Ho manokana zao ny farany herinandro dia fotoana natokana ho an'ny fianakaviana fa
misy ihany aloha ny tsy ampozana sy ny tsy ao anaty programa zany dia indraindray misy asa tsipalitra kely eny ihany fa amin'ny ankapobeny aloha mety hoe natokana ho an'ny fianakaviana ny weekend. Ankoatr'ireo maro ireo renim-pianakaviana mahatsapa fa tsy ampy ny fotoana anomezana fitiavana ho an'ny zanaka. Misy ireo voatery mandao ny zanany amam-bolana aman-taona noho ny asa fivelomany ka mametraka ny fitaizana amin'ny renibe ny vady na ny mpanampy mandao androany ho fikatsahana ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny zanany. Misy fotoana ihany koa ny renim-pianakaviana miatrika irery ny famelomana ny zanany noho ny tsy mahaeo ny renim-pianakaviana, mety ho noho ny fahafatesany na ihany koa mety ho ny tsoka andraikitra tsy ohatr' izao ka ny renim-pianakaviana no miatrika na eo aza ny fahasarotana atrehiny ilaina ny miatrika ho ireto renim-pianakaviana ireto. Ny maha renim-pianakaviana dia sady misy tombontsoa no misy fahasarotana ka dia mirary soa antsika renim-pianakaviana rehetra vitantsika io ary anangana olona ho vanina isika. Ao ny maha renim-pianakaviana ao ny asa aman-draharaha fa amin'izao fety reny zao dia mirary soa be ho an'ny reny rehetra sy manome courage force ho an'izay projet sy ny zavatra rehetra ho ataosika. Mbola makasika izay fankalazana ny fetin'ny reny androany izay hatrany fotoana iray anehoana ny fitiavana sy ny fankasitrahana ny renim-pianakaviana ny andro androany amin'ny mafety azy. Ho an'ny tao an-tsiranana manokana tsy nisy fiavana tamin'ny andavanandro ity androm-pifaliana ity ho an'ny reny noho ny fahantrana efa miatraika any amin'ny isam-baravarana. Fanampanazavana etiny Stanio Bezara makasika izay. Na dia andro an'ny reny aza ity dia mbola manjaka ny adidy sy ny asa fivelomana. Tsy fahazarana akory fa zava-misy tsy azo ialana. Raha ny fetin'ny Pasika aza somary mangina, maika moa fa ny fetin'ny reny hoy ny fanazavana. Kasarana magnano ataony. Miasa anao sahina tsy miasa anao sahina. Bola tsy mila jano ka tsy raha masy do ko mila mitady vola. Fiainana maresaka loatra sato fiainana. Lafo. Ela tokony mora lafo. Vidim-bary lafo tsisy raha manjary tika. Tsisy raha pare. Asa no atao sakafo tsotra no zaraina ary ny fety fampizarana mpitiavana amin'ny fianakaviana ao an-trano. Raha misy safaliana dia ao anatin'ny maso sy ny fo izany fa tsy voatery amin'ny orakora-pifaliana. Za magnano fety fa tsy agoko-panareo zegny hoe za magnano fety za ravoravo. Za magnano fety an-trano fo misy tao amin'ny famille. Magnano fety. Wala magnano fety fe. Hita helo hoany. Ia zay hita helo hoany mareto mitady. Tsy fahabangan'ny fety akory no hita fa famenoany ny fahasairanana sy ny fiahiahiana anaty. Ao anatin'ny fahanginana sy fanemorany tena no ankalazan'ny reny maro ny androny. Raha ny fankalazana no atao amin'ny fitiavana dia ireo reny tolona anatin'ny fahantrana ireo no mendrika indrindra ajaina. Saingy ny fiarahamonina kosa to tsy manam-potoana intsony hijery sy anandratra azy ireo ary angamba izany no fety tena mangina indrindra. Mamanaona kosa ny fahitany ireo raim-pianakaviana izany atao hoe reny izany andro ray mandrafitra ny tokantrano ny hoe reny ary mifameno amin'ny raim-pianakaviana ireo roa ireo no nanangana ny tokantrano ka mitongilana ny volany raha tsy omena lanja ny renim-pianakaviana hoy ny tanora manam-pahaizana momba ny aitarika nanaovana fanadihadiana mahakasika izay. Andeha rahantsika ny antsipriany. Tsy afa misaraka amin'ny maha-renim-pianakaviana ny amin'ny mahavehivavy ao an-tokantrano. Ny asa famelomana ny tokantrano dia ifandrombonany amin'ny raim-pianakaviana saingy mbola miampy ny andraikitra manokana mahareny azy. Asa tena sarotra ary mila fanohanana avy amin'ny raim-pianakaviana. Mila mitandrina nefa ny renim-pianakaviana manoloana ny tambazotra sosialy izay lasa fitaovana anosiana hevitra maro lafy mba handresy lahatra ny hafa eo amin'ny samy vehivavy. Miankina amin'ny tsirairay, miankina amin'ny toetrany tsirairay satria raha ny tokony ho izy aloha tokony miankina amin'ny zavatra iainanao an-tokantrano ihany fanapaka-hevitra raisinao sy ny hevitra voizinao sy ny soatoaviny. Tsy tokony mora andairan'ireny zavatra ireny zany mety hoe maka hevitra ivelany azo atao fa ianao no tena mahafantatra an'ilay izy tsy afaka hitovy mihitsy ny fiainan'ny olona. Samy manana azy exceptionnel daholo ny parcours ny tsirairay tsy tokony antehatra be hoe raha koa tonanao an'izao na raha soa nanao an'izao tao amin'ny réseaux sociaux zao hoy ny atao rehefa ohatr'izao
hitako hoe tsy dia mitondra makany fandrosoana zany reny fa fakakevitra azonao atao indrindrandrindra raha misy zavatra manahirana eny amin'ny matiana ny tsara manontany kokoa noho ny ao Facebook ny ao Facebook any mitovy daholo fa ny ho-kevitry ny olona mahay sy ny tsy mahay samy afaka miteny daholo dia lasa sahirana ianao avy manoloana ny fivoarana misy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny misy toetsain'ny lehilahy efa tokony hiova ihany koa mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana manoloana ny vehivavy hoy ny fanazavana isan'izany ny fialana amin'ny hoe tokony ny lehilahy foana no ambony karama na ambony diplôma mihoatra noho ny vehivavy mbola betsaka mihitsy lehilahy malagasy tsy manaiky an'izany hoe mahay noho izy le renim-pianakaviana na mampidi-bola betsaka noho izy le renim-pianakaviana hitako hoe toetoetra tokony efa ialana zany satria voatra ny toetra raha ny vehivavy zao ny any amin'ny banky ohatra zao ny cadre rehetra efa vehivavy daholo ny cadre commercial rehetra mila misokatra kokoa ny saina zany mila misokatra kokoa ny saina satria raha ohatra ve ka ny vadinao manao opportunité betsaka kokoa hivoarana dia ianao trano indray ve no sakana noho ny resaka hoe zany tokony be karamana zany tokony be diplôma tokony efa hioarana zany olan'izany zany fotom-pisainan'izany hitako hoe lasa sakana manohana an'le vadinao sy ny tokantranonao tsy hivoatra indray ianao amin'izay mitombona koa ny ankilan'izay hoe ao aoriana ny vehivavy mahery sy mahomby misy vadiny manohana anazy koa samy nanana ny fomba nanamarian'ny fetiny reny isan'ny tokantrano androany da tena mariana ihany ny androany fa tokony isan'andro ny anehoana fitiavana ny reny tsy tokony amin'ny fomba hivelany fotsiny ihany ny anehoana ny fitiavana ny reny mpianakaviana fa ny tena fanajana azy dia amin'ny fiainana andavanandro ao atokantrano tsy voatery ho aseho hitan'ny olo-kafa ivadika fomba vaoafa isika ho an'ny tontolon'ny fampandrosoana eny fotony eny anivon'ny commune misatra ny fampandrosoana eny anivon'ny commune hoy ireo ben'ny tanàna maromaro nanaovana fanadihadina manana finiavana andeha aingana ireo ben'ny tanàna lany faranteo fa ilay zava-misy eny anivon'ny commune nahalany azy tsirairay mihitsy no mampisatra hoy ny fanazavana betsaka ireo ben'ny tanàna no laza fa tsy araka ny eritreretina tany amboalohany rehefa tonga teo amin'ny fitantanana izy ireo fa nampanazavana mahakasika izay betsaka amin'ireo ben'ny tanàna ny diso fanantenana fa tsy araka ny eritreretina handehaingana tany amboalohany no nahazo azy ireo rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny eritreritra ny ampiakatra ny afainganam-pandeha kanefa misy olana maro mampisatra izany izay tsy miankina amin'izy ireo izan'izany ny sitoman'ny fanjakana foibe ilay hetra tansitrano tsy ho alainy ny commune mivantana tamin'ny voalohany zany aloha ny eritreritra hoe andeha aingana ihany araka ny eritreritra azy nefa rehefa aveo tsy dia tena voatery tokoa izay satria misy zavatra tsy miankina aminao ben'ny tanàna zany ny amin'izay fampandrosoana izay fa miankina amin'ny zavatra hafa mitako hoe miankina amin'ny famatsim-bolan'ny mpamatsy vola miankina amin'ny ho an'ity taona 2024 zao ohatra dia betsaka ireo mpamatsy vola nefa navita ny teto-bolana ho anay nefa tamin'ny volana janoary zay fevroary vao tenomboka ny asa dia dika zany amin'ny taona 2024 zao vao hanomboka asa indray taka izany koa ny fanjakana ihany koa zany ny sorabola ho amin'ity ampiasaina am-pito 2024 dia ny ben'ny tanàna teo aloha no namola volan'izany dia mbola sahirana zany zay anatin'ilay izy tena tianao aingana be zay tianao zavatra arak'izay tokoa izy mba hivoatraingana ilay commune nefa ny oety manana no tsy ahafahana dia manao an'izany loatra satria tsy dia tena araky ny eritreritra fa zay zany eritrerinazy tsy dia voatery hoe araky ny eritreritra teo am-piandroana hoe rehefa anao tsika dia anatin'ny ray volana dia salama zao anatin'izao dia anatin'izao fa rehefa tena andela izy misy zavatra tsy makina loatra amin'ny fahavononanay zany le fafana mahateraka an'ilay izy betsaka amin'ny commune no mbola miatehatra amin'ny famatsim-bolan'ny fanjakana foibe na ilay subvention tsy mahavelo tena raha-bola ny commune noho ny tsy fananana loharano-karena azo trandrahana ao ireo manana fa tsy manana fitaovana entina mitrandraka ao ireo efa manana voatrandraka saingy tsy misy ristorona miverina any amin'izy ireo mbola tsy teo ianao zany mbola tsy mera dia mahita hoe tokony manam-bola ny commune fa rehefa tena tafiditra raha ohatra ny anay zao commune deuxième catégorie dia tena sahirana misy na hatramin'ny karama mampiasa raha fa lasa tsy mavelo tena ny commune zany no anisany anentanana ny fitondram-panjakana mba hijery kaiky commune reny commune ambanivohitra reny satria sahirana dia sahirana nampitantana ary dia tokony tsy hisy tsony zany mizanatsindrinila sy ny hoe tany vavaratra zay ny tena marina fa tokony tena jerena daholo zany ny commune tsirairay avy amin'ny resaka fampandrosoana loza amina tambo ny fanangonany ny fanjakana foibe mivantana ny etra-trano sy trano io hoy kosa hitoavina rahalambomay hoditra akondro ho an'ny commune ny zava-misy hoy ny fanazavana
loza amina tambo mihitsy nataon'ny ministera zany sy ny solombavam-bahoaka karany olona satria io etratrano IFPB io impôt foncier sur la propriété bâtie io dia tokony volan'ny commune madio io tokony commune no mitaky azy any amin'ny olona dia amin'izao fotoana izao zany nalain'ny fanjakana ilay izy nalain'ny ministera ilay izy dia lazainy fa hoe tonga dia alefa anatin'ny keson'ny commune hony fa tena tsy misy fatokisana amin'izany io 30 isan-jaton'ny tetibola an'ny commune maro be dia io etratrano io ahoana zany no ataonay ahoana ny karaha mampiasa tena hoe zavatra tsy zavatra mifanohitra tanteraka mihitsy amin'ny hoe fitsinjaram-pahefana fa tena fanogongom-pahefana io ataon'ny fitonana nanao tsindrom-paingotra ireo be ny tanàna sasany fa jiro manazavan-dalambe tsy mihoatra ny folo aza no nangatana tamin'ny fanjakana ambolana maro tsy mbola ny valy isan'ny tena mampitarazika ny fampandrosoana ny commune hoy ny fanazavana ny fitarazoan'ny dingana tsy maintsy arahana izay amambolana maro vao mivaly ny fangatana kanefa ny asa maika ny be ny tanàna ihany koa nampanantena asa ho an'ny vahoaka tany amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny vaovao makasika ny toy ny raharaha autoroute kosa amin'izao fotoana izao ny taraina ny mponina teny Ankenieny commune Ambomanga Rova manoloana ny avoka-dratsy ny fanotofana tanimbary manakaiky ny tanànan'izy ireo noho ny afanamboarina ilay autoroute amin'izao fotoana izao ny fanotofana tanimbary hoy ny afanazavana nahatonga ny tondra-drano teny amin'ny toerana teny amin'ny trano fonenan'izy ireo nandritra ny avanimpotoana ny rotsakorana farany teo ndeo rahantsika ny fanampanazavana sy ny vaovao mahakasika izay ny voka-dratsy efa miatra manaina kanefa ny fanonerina tsy misy hoy ireo mponina teny Ankenieny Ambohimanga Rova io fanotofana tanimbary anamboarana autoroute Antananarivo Toamasina io no mahatonga ny fiakaran'ny rano nandritra ny fotoanan'ny fahavaratra teo hoy ireo mponina dia le resaka rano aloha voalohany satria voabambany io le rano zay nangina difitra an'le tanànanay teo tamin'le fahavaratra teo voabany io rano tokony andiaraka izay tokony azany voafefiny io tosaka ty atokotany daholo le resaka fiveloman'io le ty moa mpambolena daholo nefa le tambary dia tototra io menay zao tena maro mihitsy ny tambary votototra ao anatiny io hatramin'ny androany ihany koa anefa mbola tsy nisy resaka ny fanonerana ireo tanimbary ny ireo olona no totofana atreto mbola fampanantenana fotsiny nataon'ny fitondrana hoy ny fanazavana efa 4 volana zay nandehanany autoroute io mbola tsisy na dia ariary ary vao nanompiky ny lalana iny no niteny izy maro ny dossier anareo izy mefa nisy ara fotoana teny amin'ny zoma mba tsy ny amin'ny zoma fa tamin'ny volana marsa sa volana février teny tamin'izay eo amin'ny zoma indray mandeha zany nareo izy mba mandray indray mandeha aloha fa maro ny dossier dia hatramin'izao tsisy nefa nle fampanantenana nataony zareo raha tetika asa voadinika ny sina fanadiadiana raha tontolo iainana asia ara-tsosialy araka ny tokony ho izy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tsy tokony ho izao ny voka-dratsiny amin'ny mponina sy ny manodidina azy raha tetika asa manara-dalàna taona mary ateo arin'ny fametrahana fotodrafitrasa tsy tokony haharenesana olona mitaraina fa tsy mbola naharay ny fanonerana ny tanimbary sy ny tanimbolony dia iny lafom-baovao iny ihany koa no antsika manakatona ny tapany voalohany ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity manasantsika isentiko helvetivety ato anatin'ny dokam-barotra rehefa avy eo tsika mbola iresaka makasika ny tontolon'ny haromontana manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Pour chouchouter maman, du 24 au 25 mai, achète un First Premium incluant des appels vers IAS et les autres opérateurs, 350 mégas, 100 SMS et gagne un Netflix 5001 gigas de plus en cadeau et partage des moments forts avec elle. Tout ça pour 10 000 arrières seulement. Tape vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Sarbidiny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Tsara be izany café au lait ndrizany tansa. Tsara rô flandier. Satria ronono mandry mamy top les nouvelles recettes nampiasaiko. Top les nouvelles recettes.
tena top. Manolotra fianam-bidoanao ny tople arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4,000 ariary dia efa mahazo ny kely. La première usine d'embouteillage au monde qui fonctionne avec de l'énergie hydroélectrique. Énergie propre, renouvelable et durable. Sainto, ma source de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Fête des mères, un beau cadeau pour maman, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Yama. Manatitra ny arabo tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity hariva ity. Faritra mena amin'ny ady atao amin'ny haromontana ny ao amin'ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo distrika nahitana ny soratra retina ny tao amin'ny distrika ny Faratsio sy ny distrika ny Antsirabe faharoa. Manoloana izany, nanatanteraka paikady hiadina amin'ny haromontana ny ministera tompona andraikitra. Andeha horantsika ny fanampam-panazavana mahakasika izay eto ny Andry Nirina Randria Miarisoa avy any Antsirabe. Anisan'ireo faritra miloko mena amin'ny ady atao amin'ny haromontana ny faritra Vakinakaratra amin'izao fotoana izao. Ny haromontana dia aretina azo avy amin'ny biby mampinono ary mifindra amin'ny alalan'ny rangotra anakaikitra ka ny alika sy ny saka no biby tena itoeran'izy io ary mahafaty avy hatrany raha tsy voatsaboaingana. Ny distrika ny Faratsio sy ny distrika ny Antsirabe faharoa no efa nahitany ireo tranga ireo raha nambarany talepatra ministera ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Manoloana izany dia natao mipaikady rehetra ary no mamafisiny ireo fepetra amin'ny ady atao amin'ity aretina haromontana ity ka anisan'ny fepetra noroaisiny fitalevam-barotra amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka aty atoerana ny fandraisana tanana ireo olona izay voakaikitry ny alika amin'ny alalan'ny fanaovana ny vaksiny fanefitra izany. Eo ihany koa fidinana ifotony amin'ny fanabeazan'ireo vahoaka mahakasika ny eto voka-dratsy ateraky ity aretina haromontana ity. Ny zavatra hita zany tena mbola mila beazina be ny vahoaka, mila beazina la mpahafantarina azy dia efa midina ifotony ny mpiasa ary tena ifidinana ifotony tena ezaka be. Manomboka izao zany izahay dia rehefa misy trangana ataontsika hoe morsure na griffure dia izahay mpiasa amin'ny fahasalamana mihitsy mitondra azy an-tanana miaraka amin'ny tompona andraikitra eo atoerana dia hoentina atao vaksiny dia tsy mijanona mihitsy zany, tsy mijanona amin'ilay hoe andana mandeha manao vaksiny fa hoentina an-tanana mihitsy izy. Raha ohatra ka toerana somary sarisari-dalana ilay izy dia mandeha midina indray ny vaksiny, hoentina midina indray ny vaksiny dia atao vaksiny any amin'ilay toerana ilay olona zany hoe ajaina zany ilay condition'ilay vaksiny dia hoentina midina any zany ilay vaksiny zany. Ho amafisina ny fanentanana amin'ny fanaovana vaksinireo alika ho hiatran'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Vakinakaratra ary efa manomboka ny famonoana ireo alika mirendreny amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ireo tompona andraikitra eny anivon'ireo commune tsirairay avy. Ny fanentanana fiara-miasa amin'ny commune sy ny district amin'ny fanabeazana ny vahoaka mba hanao vaksiny aloha zany ny alika. Faharoa mba ho fatorana ny alika. Dia ny fahatelo ny alika mirenireny dia vonoina. Satria ny alika mirenireny any inge no lasa manaikitraikitra efa natao daholo izay rehetrarehetra zay dia azo lazaina hoe efa milamina ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra raha ny fandaminana aloha ary efa miroso amin'izay famonoana alika mirenireny zay atsika amin'izao fotoana izao. Araka izany dia miroso amin'ireo paikady amin'ny ady atao amin'ny fiparitahany aretina haromontana ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ity faritra ity izay anisan'ireo faritra miloko mena ary nahitana soratra aretina miisa 3 raha oharina amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny kolontsaina no antsika manao ny fampahalalam-baovao mifandraika amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny tontosandroany teny Antsamanitra ny fetin'ny Mamanty fampisehoana lehibe ny rahan'ireo mpanakanto mpanao atsikana maro. Fianipika no teny antoerana tamin'ny hariva teo afa-po mpijery tamin'ny fampisehoana tratra ihany koa ny tanjona hoy ny mpikarakara. Raha ao anatin'ity horonan-tsary ity ary ny sombon'ny zava-nisy teny antoerana.
Vou uma política primeira. Ma vie, c'est toi. Tonga bem, senhor. Minha querida, Lena grande fa Yandria. 50 fleurs, eu vou. Yandrio. Le hira tao. Ivadika lafa mba vao hafa mihitsy isika tsy tokony atao tsy tokony hanao asa sosialy ny fitondram-panjakana raha mahomby ny politika hoentiny ka sambatra ny vahoaka hoy ny antoko asa zay manandritra ny asa sosialy teny ankeny eny teny amin'ny komina Ambohimangarova toerana nitarainan'ireo mponina noho ny resaka autoroute ny herinandro lasa teo nitondra body fotsy mafana sy lamba firakotra manoloana ny fahatongavan'ny vanim-potoana ny ririnina moa izy ireo teoko ny fizarana masom-boly amin'ny mahatantsaha ny mponina eny an-toerana fanampy mpanazavana mahakasika izay Marasava ho azy fandehanay tompoko dia amin'ny mahantoko dia didy natao andraikitra anay no manao an'izao ary mitaiza koa zay olom-pirenena fa ny any fitondrana moa mazava ho azy any tsy tokony nanao an'izany izy raha ohatra ka mahatsiaro tena ho sambatra ny vahoaka raha mahomby ny programa nenty ny fitondram-panjakana dia tokony ny afaka niarina ny vahoaka ny fokon'olona ary averiko indray mandeha zao fahantrana misy am'izao fotoana zao zany dia tsy vokatry ny fokon'olona tsy vokatry ny fony vahoaka zao fa averiko indray noho ny fahantrana noho tsy fahaizan'le mpitondra mitantana ary tsy fahaizan'ny mpitondra mamaly ny programa anasa zay tokony hamaly mitahitam-bahoaka aty avelantsika iny fa lafa mba vao mahakasika ny tontolon'ny fiompiana kosa azo lazaina fa mahavelona amin'ny fiompiana ganina ho ireo mpiompy rehefa nanaovana fanadihadiana mahakasika izany misy fotoana sarotra misy fotoana kosa mora ny mahamelona azy ka miankina amin'ny avaninandro raha ny fanazavana Entsora Soromalala no mitondra ny andindininy mahakasika izay azo lazaina fa mahavelona ny fiompiana gana ho ireo mpiompy gana iny amin'ny manodidina ny ambondrina mahitsy rehefa nanaovana fanadihadiana mora ny mamelona azy rehefa miakatra ny rano fozahorana ihany dia ampy ho azy ireo tsy misy noho izany ny fantanimbola be loatra hoy ny mpiompy rehefa manomboka ny volana desambra kosa tsy maintsy misy ny vola mivoaka hividianana sakafo ho an'ireo gana toy ny provence sy ny katsaka anisany miteraka fahasahiranana ho azy ireo anefa ny fiakarany vidy katsaka izay efa mahatratratra ny amin'ny 700 ny kapoaka akoatra fiakarany vidiny katsaka io anisany olana eo amin'ny fiompiana gana ihany koa ny aretina izay mahazo azy ireo izay tsy mbola ahitana fanafa ny mazava tsara lohatreto raha ny fanazavana manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 4,000 eo no amarotana izy ireo ny gana kely amin'izao fotoana izao zao raha hoe tena miompy gana eo amin'ny 100 zay zany no tena fiompiana elo zao hatramin'izay 100 dia zay kiny efa sady manakotrika no sady manakotrika zanany no mivarotra azahoana tombony izy zany zao raha ohatrany anay zany zao ohatra hoe manao gana zany zao ianao dia mampanatody dia manakotrika dia avao anao varotra zanany ny zanany zany zao 5,000 na marotana indray nanay zao ny sakafony raha mizobe rano zao fozahorana dia efa mahavita sakafony tsy dia misy dépense zany raha am'le misy rano ohatr' zao fa eo manomboka le volana desambra iny zao no hoe provence apombo ny sakafony dia katsaka mandehany amin'ny rano iny izy dia efa vita fa eo amin'ny aretina fotsiny indraindray ny tena iny zany mbola tsy hitanay solution amin'le aretim-borona le masarotra anazy zany azonareo tamin'ny fararanona teo zany zay tena amitenao fa fararano zany zay azonareo tena niadan'izay tsy mamahany zany zay azonareo zao tena tenenkareo mahana gaty 10 azy zao azonao fa tena ferinay zao olondreo hoe ahoana ny tenany fa nikatsaka misomboka dia mitady solution hoe ahoana ny ataoko amin'io fa io ny ainako raha niny ambotry manjaka manokana azo lazaina fa mandeha tsena efa manana mpanjifa manokana izy ireo misy amin'ireo mpanjifa no maka maro mihitsy fanao ireo mpiompy gana ihany koa ny manatavy gana fotsiny ihany ka avoaka rehefa tonga ny fety mandeha tsena satria ny anay ety zany zao raha ohatra hoe varotra gana dia efa ety zany efa be da be mimpandehandeha mitety vorona hoe aka vorona fa mandehandeha ety izy mbola hivarotra ny akabetsahany ety dia ny mpiantoka ndray mbola maka amboniny zay fa le mpakangororo ety zany no vidy an'izay dia
dia mpiantoka no maka zay ety zay zao raha miompivorona roa volana sy tapany dia tonga elatra efa zany fotsiny mikajy anaovany olona azy kendreny amin'ny fetifety iny ny varotana azy dia efa hainy manao azy amin'izao mampidra dia mivoaka amin'izao rezy zao reny nanana reny tafitapaka reny zao mivoaka amin'ny 26 reny fa le efa tena ngeza reny reny tsy amidin-tsofa efa atao manatody reny raha ny fanazavana trany arakaraka ny sakafo hoan'ny ngana no mahangeza azy vetivety misy ihany koa ireo karazana gana izay afaka manatody isan'andro raha vao akarakara tsara ny fiompiana gana dia anisan'ny fotom-pivelomana ireo mponina eo amin'ny tontolo ambanivohitra akoatra ny fambolena misy koa anefa ireo olona miompy gana mba hohanina fotsiny ihany fa tsy natao hitadiavana vola eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray mbava kosa no antsika nakatonana ny fahampalalam-baovao amin'ity ariva ity lasibatry ny daroka bomba tsy misy farany ataony tafika anabakabaka israelianina ao amin'ny bande de Gaza ny zaza mamba ivavy sy ny ankizy amin'izao fotoana izao androany 2020 ny indray namony ainy izay nahitana vehivavy bevoka sy ankizy araka ny vaovao navoaka ny manam-pahefana palestinianina ny fanafiana ora vitsy talohan'io anefa dia efa nahafanty ankizy misa 7 ny daroka bomba miamahery vaika hatrany ary miamafy ny fanafiana ataon'ny israelianina tato anatin'ny andro vitsy farany izay makasika ity raharaha eo amin'ny firenena roto Tahiti dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fahampalalam-baovao tamin'ity ariva ity isarony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika sanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.